Saya itu nggak tiap fangga. Asina sani. Ini sini. Saya gawa pada atas. Kamu masih ada? Aku masih ada. Semuanya. Misy zavatra eto inona le zavatra mitranga eto amin'ity toerana misy eto? Le resaka dalina zany no tena mitranga eto amin'ity tanàna ity, fa le resaka fanadiovana ny tanàna mba vitan'ny prévidrindrina ihany. Fa le resaka kanalina zany no tena misy problème aty. Inona le problème? Le tsy dia madio loatra le anina moa ny WC koa aty tsy dia ara-dalàna. Isakinona no tena ahitana an'izay fa mahitana tsotra rehefa fahavaratra? Rehefa fahavaratra dia mijano be koa aty, feno rano. Lalan'le rano mihitsy no tena tsisy. Misy an'ity fanadiovana aty izay ataon'izareo GFM, inona avy zavatra izay ataony anatin'izay? Efa mafany lalana fa ny tanàna aloha zany mbola miandry camion, miandry camion zany zareo. Dia vonona moa izay amin'ny fokotany rehefa misy izay fanadiovana sy amin'izay. Ankoatran'izay izay efa nisy fanadiovana sa? Efa misy fanadiovana foana fa ohatr' izao izay vao nahita hoe misy olona nadio aty fa izay sam'izay ihany no manadio. Inona ary fanentanana tianao atao? Tena tiana itoizan'izao fanentanana ataonareo izao. Ie mba hito foana zany le izy. Masivo mihitsy fa tsy maninona. Atao mizesty. Papana kosa mbefa tsy afaka manavoaka tsy vitany tatatra. Zay ny tena marina ny fampianarana io. Io ny fampianarana. Io zany. Madame Rita, misy an'ity fanadiovana ity, inona nahatonga hoe fanadiovana no raisina? Ny fanapahan-kevitra andraisina aloha zany dia ny antony hoe fisian'ilay valanaretina pesta izay hita tokoa fa tena efa miparitaka zany dia manana draikitra ny olom-pirenena tsirairay avy ao anatin'izany satria fantatra fa aretina azo avy amin'ny loto ilay izy dikan'izany loto aloha no tena tokony atao zany izay ampadio tanàna dia maha hoe tokony andraikitra daholo ny olombelona tsirairay ny olom-pirenena tsirairay dia mahatsiaro tena koa izy rehefa avy fa tokony asa fanadiovana zany dia mba mandray ny andraikitra izy zany izay ao anatrehan'izay. Anino ity toerana izay nanaovana? Eto madinika troisième angara zany izao misy antsika secteur 2 izay hita tokoa fa tena maloto ary tena olana eto ara izao dia ny kanalina no feno fako dia sady metery ny kanalina no feno fako dia izay no mba tena nitaraina ny vahoaka ity zany hoe tena fanadiovana kanalina mihitsy sy mojerena mihitsy zany dia normal le kanalina fa lasa misy olona manorina trano dia lasa tery ny kanalina dia miakatra ny rano dia miparitaka ny Ankoatran'izay fanadiovana eto misy hoe vinakasy mety ao tsara aloha manamarika fa amin'ity anio ity dia toerana roa no anaovana ny fanadiovana dia eto amin'ity atao madinika troisième angara ity dia eo bodonsotro faritra bodonsotro sy manodidina iny zany dia atoato aloha zany mahakasika an'izay resaka fanadiovana izay aloha no tena imasolo vehivavy GFM amina faritra maro samihafa zany mbola hitoy sy isan-kerinandro dia aorianan'izay kosa dia misy tokoa ny tetikasa fa ao ampitaina amin'ny andalana eo fa satria mbola ao anatiny tena mamolavola azy tanteraka ny vehivavy zay androany izy manahoana fahatongavan'ny hita fa tena mavitrika tokoa ny mpanadio ny mpikambana na vehivavy na lehilahy zany dia hita tena tonga maro mihitsy mahatsapa tena zany izy ireo fa tompona andraikitra ary izay moa zany filamatra ataony voly GFM dia hoe mandray andraikitra ny tsirairay dia hita fa tena namaly ny antso be dia be arak'izao ahitantsika azy zany.
ankoatran'le fanadiovana ety tokotany misy ihany koa ny raha mpanafody alefaany an-trano manao fandraisan'ny olona zay manaiky manaiky ny olona ary ny olona raha magataka mihitsy mba asika koa ny anaty tokotany mivarotra ny tokotany dia raha mpanafody raha ampiasaina androany mantsy tsy azo atao any anaty trano loatra dia manodidina ny trano no azo ampiasana anazy dia faly daholo ny olona misaotra daholo moa ny vahoaka ety amin'ny faritra Troisiangara aty ny amin'izao hetsika izao ary dia ny mbany angavy ary izy ireo mba hotondrana koa ny faritry ny tokotany izy ireo tsara. Tena antom-pionana sy ny rahan'androany zany dia manatanteraka ny didy eto amin'ny fiarahamonina zany ny atoko GFM. Tena tokon'ny projet zany dia ny vehivavy GFM fa izay zany manotriny dia maneho ny fandraisany anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna amin'ny aby atao amin'ity fahavalon'olona ity satria fiarahametana zany ilaina ity tsisy hoe koloran'olona fa dia asa sosialy fotsorotsotro zao atao amin'ny mpiarahamonina malagasy. Io zay asa sosialy zay fa rehefa mandeha teny amin'ny Troisiangara ohatra misy ny dalina reny tsetsina be dia mivantana avy hatrany taminareo GFM dia voaka teo hoe mila tanina tatatra manao magasin. Tsy any ihany, tsy any ihany hita tokoa reny fa na eto akaikitsika eto dia fampidinena teo zao tao amin'ny bureau national inona tokony atao amin'reto araka ny fangatahan'ny olona sy ny hitantsika maso fa dia jerefana moa zay azo atao hitadiavana amin'ny mpiara-mahafinaritra amin'ny fikarakarana andreo. Midika ve zany fa hoe tsy andren'le mpitondra fanjakana na ny commune nareo na indrindra hanao ny asa ohatra ny to kosa zany tsy fampiandrasana. Raha misy moa no fampidiniana fiaraha-miasa azo atao zany fa raha misy azo atao mino angamba fa tsy fampiandraindra amin'ny zavatra tahaka izao fa tonga dia manao zavatra zany filompanorona ny GFM gidona fandraisana ny fantrano dia nanasanary zareo amin'ilay fanadiovana tanàna amin'izao andro pesta zao dia zay natongavana ny vady mba nanotrona azy koa satria ny vehivavy no ny tanàna mandray andraikitra amin'ny firenena amin'ny fanasoavana. Nisy antso nataon'le vahoaka tety amin'ny ambany tanàna indrindra teny amin'ny Troisiangara teny misy len'le lakan-drano tsinitsina reny dia misy miteny mihitsy hoe atao amin'ny pasitera olona rehefa mila fanampiana aminy zay hito raha teo ona ny famadina amin'izay antso zay. Io rehefa miantso izy ny baiboly dia hoe zay mangataka no mena zay mangondona no voaina zay mitadina dia voaray zany ny antso dia mijery ny fomba azona fanometana zay mety ho vita fa tsy afaka anao ny zavatra tsy vita kosa aloha zay vita dia fanampihana. Resaka ny GFM tsika zay hoe zany fivelara manerana Madagasikara velatra ny GFM eran'ny Madagasikara
ohatrany aza ho aiza dia misy any Besarety, misy any Doramfotsy, misy ao Tsirabe, misy any Mazaka, misy mivelatra rehetrarehetra zay. Fahavononana indray anjara amin'ilay fifidianana. Fahavononana indray anjara amin'ny fifidianana. Ohatra nefa tamin'ny l'an 2000 no efa vonona, tamin'ny taona 2000 no efa vonona. Satria tany voahan'ny efa amin'any vonona tsara tsika. Efa tsy miverina tsony. Tsy miverina tsony. Izy ny baiboly atsika tsy mba naman'izay miembotra ary ny malagasy efa miandrandra izay famonjena any Madagasikara zay hoe ty Madagasikara ty any Kristy. Dia Kristy any Madagasikara.